Ia, miarabantsika indray amin'ity alina ity falitafahoana aminao any an-tokantrano any amin'izao alahady. Farany volana jona izao faly manasa anao ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ary ity fandarana ity. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa tsika rehetra pity fifanatanjahantena amin'izao ariva izao asainam-pananjarantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Eto tsika manokana ny fotoana amin'ity ariva ity dia Anita Ranja basketball. Ia, hatramin'ny alakamisy teo tokoa moa izany hatramin'ny zoma ranonana koa no nandraisan'ny Madagasikara ny fiadiana tompo-dakan'ny Afrika ho an'ny ity taranja basket ity ekipa pirenena lehilahy latsaky ny 40 taona. Mbola iverenantsika eo ny tamin'ny fanokafana fa avy hatrany dia ireo lalao isan-karazany izay notanterahana omasy androany no entina aminao ny vokatra ity hitantsika amin'ny sary ity. Ty fihaonana ity dia ny fihaonan'ny Madagasikara sy Tunisie lalao notanterahana omaly ariva izy ity. Tetsy amin'ny lapan'ny kolontaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny manao fotsy eto no malagasy. Resiny zareo Tunisianina tamin'isa maromaro ihany tsika 470 no 720. Teo am-pialatsasatra dia azo lazaina hoe ny fanakaikany aloha ny isa raha tamin'ity fihaonana ity saingy teo amin'ireo ampaefam-potoana roa farany dia nanjakandro zareo Tunisianina teo amin'ny tanjaka ara-batana izany sy ny fanafainganana ny lalao. Raha ity fedina tompo-takany Afrika latsaky ny 40 taona ity dia ekipa 10 no mandray anjara ka mizara osokajy roa zany ao amin'ny vondrona A no misy an'i Madagasikara, Tunisie, Côte d'Ivoire ary Algérie sy Gabon. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy any Egypta, Angola, Mozambika, Komoro ary zareo RD Congo. Raha ny vokatra tamin'izay lalao tanterahana androany dia i Angola nandresy an'i Komoro tamin'isa 170 no 30, i Côte d'Ivoire dia nandresy an'i Gabon tamin'isa 720 no 120 ary i Tunisie dia nandresy an'i Madagasikara tamin'isa 720 no 470 lalao izay natao omaly ireo. Raha ireo vokatra ireo aloha izany raha ho antsokajy misy amin'ny Madagasikara izay tanan'i Madagasikara, Tunisie, Côte d'Ivoire, Gabon, Algérie moa tsy tonga izany tamin'ny fotoana farany dia mitarika aloha izany hatreto i Tunisie manaraka azy i Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Ny fihaonana raha ho amin'ny fandarana rampitso dia tokony hihaona amin'ny Gabon i Madagasikara lalao tanterahana amin'ny manomboka amin'ny 5 etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ihany izy ity. Raha tokony ho izy dia tokony mandresy an'i Gabon isika nono raha mbola te hanohy ity fifaninanana ity satria dia io moa izany no lalao fifanitsanana farany atrehan'ny ekipa pirenena malagasy izay ao amin'ny sokajy A, sokajy A izay tsy misy afa-tsy ekipa efatra. Amin'ny alady moa no fantatra fa tanterahana ny lalao famarana eo amin'ity fiadiana ny tompo-dakan'ny Afrika sokajy 40 taona ity. Farany indray iverenana moa izany ho an'ny fandarana rampitso ihany alohan'ny fihaonan'ny Madagasikara Gabon io amin'ny ray ora i Mozambika ifanandrina amin'ny Komoro ary i Angola kosa dia ifanandrina amin'ny ekipa ny Repoblika Demokratika ny Congo, ekipa samy ao amin'ny sokajy B.